Niasahirana ny vahoaka malagasy hoy Marka Ravalomanana. Dimy no maty tao Tsiromandidy no nivalana aretina pesta. Ny 30 Oktobra izao ny hetsika haonafy izay karakaray ny fiangonana FJKM. Manantitra ny arabo ambam-pirarintso anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nandritra ny fandalovana tany amin'ny faritry aloatra Mangoro iny izay nataon'ny Flot national ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marka Ravalomanana no nahitana fa marobe ny ankizy tsy miditra an-tsekoly mirenireny ary izany toe-zavatra ihany koa dia milaza mazava fa krizy tanteraka ny firenena amin'izao fotoan'izao ary memahantra ny vahoaka. Vaovao taterin'ny Germain Nomenjanary. Mampiavaka ny antoko tiako Madagasikara ny fananana discipline de parti izay tsy mba ananan'ireo antoko hafa. Ankoatr'izay, ny fananan'ireo kandidatra ikefa na tamin'ny solombavambahoaka izany na amin'izao fifidianana ben'ny tanàna izao. Fanampy apetraka ny antoko tima ny fananana olona mahay, mahalala ary mavita rehefa mitazona andraikitra eto amin'ny firenena satria vahoaka no tsinjovina. Fa isan'ny nambaran'Andriamatoa Marka Ravalomanana nandritry ny fitetezam-paritra ireo commune tao amin'ny distrikta Ambatondrazaka fa sahirana tanteraka ny malagasy ankehitriny. Zao nahitana fa tena mahafantatra tsara ny olona tokony iarahana ianareo ary mahafantatra tsara ny olona tokony ienona izy amin'ny teny denona. Dia fantatro tsara ny teny tenen'ny solombavambahoaka, ny ben'ny tanàna, ny rectime. Matoa amin'ny tenenareo zany nareo tsy hoe sanatry avy mivava tsy malala zavatra misy any Antananarivo fa anjaran'ireo manao takitra aminareo. Dia izay indrindra fa miteny ohatran'ireny izy tena eno tsara mihitsy fa mariny ireny teneniny. Ary izy tena miteny zavatra misy fa tsy hoe mamorona. Nareo koa malala tsara hoe tokony tsy topotalo miontsony ianareo aty hoe zao ny zavatra erinay nefa zao zavatra misy. Mahita reto ankizy tsy mianatra reto mahita tsy manakitsiko lera mafy amiko. Tena mafy amiko fotsy reo. Tanao zany araka lazainy teo. Fa dia efa hiady izy zany zao hoe mangataka izay mba ena lay iny ty droit d'entrée. Dia nareo miteny tsy raha tsy solombavambahoaka zany miteny tsy ho tonga mihitsy zany. Eto zao mihaino an'izy gaga be fotsiny zay ve tena be daveo zany ny volalon'ireo tao mampiditra mpianatra. Ankoatran'izany ary kitsiko lera mbola dedavo ny akanjo mbola dedavo ny blouse tous. Tandremana eto Madagasikara eno izy zao satria misy olona mieritreritra any ambadika any ary misy olona misaina manana teti-dratsy fisainandratsy hoe ahatonga bado zanaky malagasy atao izay lasa bado azy dia mora vilivily. Rehefa tsy menatra ny ankizy re olona mora ambakainy. Ampianary foana raha mbola misy azo atao. Mitenena foana raha mbola misy azo tenenina. Anontany foana raha sendra mandalondalo eny. Tsara ny manamarika fa mitohy ny fampafantarana ireo kandida izay ho ben'ny tanàna atolotry ny antoko tima fanamby ny tombotsoam-bahoaka sy ny firenena. Eo amin'ny fiainam-pirenena kosa dia tsapa fa mifamaofao tanteraka amin'izao fotoana izao izay fiainan'ny vahoaka malagasy izay. Tsy fantatra ntsony hoe iza no manao inona fa raha ny filoham-pirenena manokana dia saika ahitana azy daholo ankehitriny izay sehatra rehetra lasa tsy fantatra intsony ny lahara-pahamehana. Ahoana ny hevitry ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany voalohany Maître Anitra Razafimanantsoa momba an'izay. Sy volana teoriana nisy fampanantenana izay nataony filoham-pirenena marina fa hitantsika etseroa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao mahita ny olona dia ohatran'ny hoe miasa be ny filoham-pirenena zavatra misy nefa lasa miécraser an'le gouvernement sy ministre tompon'andraikitra le filoham-pirenena satria tsy fantatra intsony hoe ina le fanapa-kevitra atao ohatran'ny raisina ny présidence daholo fa tsy aty ministère intsony dia any manaraka fotsiny ireo ministère amin'ny zavatra izay atao ary ohatran'ny manadino le lahara-pahamehana rehetra voalazana hoe mikasika ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao. Eto izay tsy misikera fotsiny fa ny anay ny vahaolana dia hoe ny fijerena aloha ny fijerena ny lahara-pahamenana aloha zay sy ny maika faran'izay maika
dia fijerena ny vola izay mifandrify amin'izay. Eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna kosa dia mitohy hatrany ny fitetezana ny eto Antananarivo renivohitra ataon'ny kandida ben'ny tanàna tolotry ny tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro eto amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Tamin'ity androany ity izy dia tao amin'ny boriboritany fahatelo ary niaraka tamin'izany ny solombavam-bahoaka izay alany tao amin'ny boriboritany fahatelo tamin'ny anaran'ny tiako Madagasikara feno Rahalambomanana Germaine Menjanary no mitatitra ny vaovao sary ny Mano Randriamalala. Liana tanteraka ny ponina teny amin'ny boriboritany fahatelo ny onasiany tafa tamin'ny kandida izay natolotry ny antoko tiako i Madagasikara ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra, Ampandrana Tsinanana, Ampandrana Besarety ka hatreny ny Ampandrana Andrefana no nanohizana ny fanadiadiana ifotony sy fampitafana mivantana. Ny tsikaritra dia lipivoarana ny ponina Antananarivo ary nambaran'ireo ponina fa kandida tahaka izao no ilaina. Une candidature qui est natolotry ny atoko timiny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 27 novembre ho avy izao. 27 ray adray zay ty miala amin'ny timiny sotra be tsy tsofarako timiny ihany nefa am'izao ka tsika tena hiasa faly ao foana sotra be tena marina zany fanomahanananao torak'izany mana tena fanohanana 27 ny daty sotra betsaka mety tsara saona fijanareo sy mety rehefa be mihitsy ireny Wantangazatsika misy moa zany tena itarina so fahendrena mba tahavina aminareo fahendrena no azahoana misandratsy izy ny atsika tsy fantatra hoe izy io ina fatatsaitsara salama mba mitondra taratasy fifakafatarana kely dia mana tena fanohanana mba samy tanora zanakdada ode salamat ole tenanao zay fa hitondra fanovana ianao a tena hitondrotsika fa zana tahotra tsy andany andro efa mitapitaka lavy sotra betsaka mana tena fanohanana
Isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny kandidariana Randriamasinoro ny fanamboarana ny fotodrafitra sapokon'olona. Noho izany dia tsy natao ambanin-javatra ny fampiresahana sy ny fankafantarana tamin'ny fikambanana izay mitantana ireo fotodrafitrasa momba ny rano eto Antananarivo. Mitoy ny fidinana ifoton'izay atao, manamafy ny fanakalozana ary ahafantarana ny olana izay misy eny ifotony. Mianatra ireo tanora lasivavy ary indrindra fa ireo zokiolona ny kandida. Fifamitahana ny fanaovana asa raha toka ao anatin'ny fampielezan-kevitra tahaka izao raha ny nambarana, saingy misy ireo asa izay tsy maintsy antomboka ka isan'ny antony mahatonga ny fanaovana ireo asa fahobe amin'ireo toerana sasany. Fa commune anankiray ao anatin'ny distrika ny Manjakandriana i Ambohitrolo-Mahitsy manana kandida ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna. Ao amin'izany commune ny Ambohitrolo-Mahitsy zany ny antoko tiako Madagasikara. Ndeo fataritsika ny momba an'izay miaraka amin'ny Lorette Berton teo amin'ny sariny Toky Ramarola. Mandry tsy lavoloha ny mponina ao anatin'ny commune ambanivohitra Ambohitrolo-Mahitsy. Mijoro ny tanora zanaky ny commune hitondra fampandrosoana ho an'ny toerana izay niaviany. Tena lara-pahamehana any amin'ny commune misy anay dia voalohany ny fandriampahalemana, faharoa ny fotodrafitrasa ary ny fampianarana. Fa ny tena olana any amin'ny commune misy anay amin'izao dia mandrandriranantsy ny vahoaka satria misy ireo dalo mpanafika foana isan-kerinandro, isam-bolana, mila isan'andro ary. Tanora vao eritreriny ny kandidana tolotry ny antoko tiako Madagasikara ho fidiana ho ben'ny tanàna ao Ambohitrolo-Mahitsy. Omena lalana manokana ny tanora. Randriamparany Jean Bosco, 2 taona, laharana voalohany ao anatin'ny bileta tokana. Laharana voalohany tahaka izany ihany koa moa ny lisitry ny mpanolotsaina ny tanàna izay mitondra ny fanevany antoko tiako Madagasikara. Fampandrosoana ho an'ny sokajin'olona rehetra no kendrena. Ny resaka momba ny tanora koa dia hojerena manokana satria ao anatin'ny commune dia betsaka ireo tanora izay avana ampianarana nefa tsy mahita asa. Eo ihany koa ireo ankizy izay noho ny fahasarana indray aman-dreny dia tsy tafiditra miasa ary fijerena manokana ireo vehivavy omena fampifanana manokana mba entiny ampandrosoana ny tanàna. Commune iray ao anatin'ny distrikany Manjakandriana ny commune ambanivohitra Ambohitrolo-Mahitsy manana ny mampiavaka azy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny vokatra tongolo no tena mampiavaka ity commune ity, ankoatra ny volovary sy ny anikotrana. Misy mpifidy mahery ny 7 alina ao anatin'izany commune ambanivohitra izany. Ivadika vaovao hafa kosa isika ny vory tetsy faravohatra ny teo anivon'ny SSM ary nandritra an'izany no nandaniana ny fitsipika anatin'izany fampivezana ary eo ireo mpikambana ao anatin'ny syndicat-ny mpiasa eto Madagasikara. Nisy raha teo ny zavatra izay notapahana. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao, sary ny Toky Ramarola. Miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny mpiasa eto Madagasikara na ireo eo amin'ny sehatra tsy miankina na ny miasa tena na ny mpiasa-panjakana indrindrindrindra. Ny vidim-piainana mihamidangana kanefa ny fisondrota karama isan-taona tsy nisy tamin'ity fitondrana vaovao ity. Na dia tsy niakatra raha ny karama dia mbola nanana ny faharetany izahay ka tsy niteny tao anatin'izay fotoan'izay. Fa kosa amin'ny taona miditra io dia manateny izay fa ho doublé ny fiakaran'ny karama zany ny mpiasa-panjakana. Miakatra izay tsy izy ny fiakaran'ny fidanganan'ny vidim-piainana kanefa ny karama dia tsy miakatra dia lasa be da be ny mivarina any amin'ny latsaky ny $1 ny mpiasa-panjakana ary dia hita mihitsy hoe lasa tsy maharaka tsony amin'izao fiveloman'izao. Tafiditra ao anatin'ny fitakin'ny SSM ihany koa ny hanafainganana ny fitsarana ireo mpiasa madinika eo anivon'ny fampianarana izay voaroaroy ka nahiditra amponja vonjomaika noho ny raharaha fivoahan'ny lazahadina mialohan'ny fotoana nandritra ny baccalauréat teo.
milaza fa tokony hafanganina ny fitsarana an'ireo mpiasa madinika ireo satria ohatrany matetika le madinika foana no voaporiporitra ka tsy fantatra hoe roviana zay vao isy ny fitsarana ka tokony atao aingana ny fitsarana zany mba ahafahan'izy ireo mahafantatra hoe meloka ve ny tenany sa tsy meloka sao dia miitsoka fotsiny any ampigadrana any kanefa ny tsy voakasika akoriny ny olana tamin'iny. 10 ny isan'ireo sendika isan-karazany izay mivondrona ao anatin'ny SSM na tonga solotena roa avy izy ireo nandritra io fivoriana io. Ny SSM moa dia fikambanam-ben'ireo sendika izay mijoro hatrany miady ho an'ny tombotsoan'ny mpiasa izay mandray anjara mivantana amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena eto amin'ny firenena. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa dia tsy mbola voafehy mihitsy ny pesta raha ny eto Madagasikara. Tao anatin'ny 3 volana monja 3 volana farany dia 5 maty tany amin'ny faritry Bonglava iny. Ndeo fataritsika ny momba an'izay tatitra hoetiny Noro Fitiavana. Olona 5 no matin'ny pesta tao anatin'ny 3 volana izay tany amin'ny faritra Bonglava. Raha ny loharanom-baovao avy any an-toerana teo anelanelany 13 Aogositra hatramin'ny 20 Oktobra 17 ny trangana-retina voamarina fa pesta tody tarimo hita tao amina komuna roa samihafa. Tao amin'ny komuna iray antsoina hoe Bematazana, Fokontany Marivotry, 19 no tratry ny aretina ity. Namono ny ainy avokoa ny 4 tamin'izy ireo ny volana septambra lasa teo. Ankoatry ny komuna Bematazana, tao amin'ny komuna Maritampona ny tranga fa 17. Iray ny olona matin'ny pesta tamin'ity fiandohan'ny volana Oktobra ity. Malona izany, tafatsangana ny vaomiran'ny fahamaizana ao amin'ny faritra Bonglava, distrika Antsiroano Mandidy. Vaomira natao anaramaso sy natanteraka ny fanentanana ara-pahasalamana, ho fisorohana ny fiparitahana valanaretina. Hatreto, mbola tsy fongana ny pesta. Vokatry ny tsy fitandremana eo amin'ny resaka fahadiovana no antony fiparitahany aretina. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana sy ny fahadiovana ihany no ahafahana misoroka ny pesta. Eo amin'ny fiaramiasa amin'ny anivelany kosa momba an'ireny tetikasa ireny dia tapitra ny 5 taona izay nanantanterahana ny tetikasa antsoina hoe asa fahavakiana izany vakiana ao anatin'izay tatitra ao atao zay zany ny aza izay asa moa izy io nataony teo anivon'ny vondrona Europeanina sy ny sampandrara Frantsay momba ny fampandrosoana na ny AFD izany. Nisy ny tatitra nanaovana ny tombana momba izay tetsy anosy ka andeha ho fataritsika momba ny tia tetikasa aza ity izay asa lehibe izany. Hoarantsika avy hatrany. Nahazo tombony manokana ireo tantsaha amin'ny faritra Itasy sy Analamanga ary Vakinakaratra izay voasafidy ampiarana ny tetikasa aza. Ny aza dia mifantoka indrindra amin'ny fampivoarana ny fambolena sy ny fiompiana trondro amin'ireo faritra ireo. Fa indrindra mamatsy sakafo amin'ny kalitao sy ny fatrany ara-dalàna ho an'ny mponina eto Antananarivo ihany koa. Tafiditra ao anatin'ity fandaharana sy ity ihany koa ny fanofanana ireo tantsaha ireo hiatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Zany ireo tantsaha ireo amelona n'ity renivohitra ty. Dia izay no mahatonga hoe tena mila tohana zany ireo tantsaha amin'ireo faritra ireo mba hamokatra sakafo ho an'ity Antananarivo ity. Na afa-po tokoa ny vokatra satria tena hoe niotra tsara karaka ny hoe ny tanjona napetraka zany ary hita teto moa zany indrindrindrindra ny fiantraikany zany amin'ny ireo mpahazo tombotsoa satria nisy fanadihadiana natao tany ambolohany ary taty amin'ny farany dia hita fa tena nivoatra zany ny farim-piainan'ireo tantsaha nahazo tohany. 7.20 miliara ariary avy amin'ny vondrona Europeanina sy ny masoivo Frantsay momba ny fampandrosoana na ny AFD. Io ny tetibola amin'ity tetikasa aza ity izay tafiditra indrindra amin'ny ady atao amin'ny fahantrana. Madagascar est un pays avant tout agricole et donc c'est avant tout touché à aider les populations rurales à avoir un certain niveau de revenus. Une des actions les plus opportunes dans notre agenda, stratégie et objectif global de lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté. Et en plus, comme le disait Monsieur le Ministre, on aide les agriculteurs, mais en même temps on permet aux citadins, à Tana notamment, de pouvoir être approvisionnés en produits de qualité. Et puis il y a par exemple le volet énergétique avec le bois de chauffe, reforestation qui permet aussi de lutter contre la déforestation et les changements climatiques. Nandritra izay 10 taona niasan'ny tetikasa izay dia tokantrano any ambanivohitra ray alina sy roa hetsy nahazo tombony. 9.0 miliara ariary ny tombom-barotra azo an'ireo tantsaha-pahazo tombotsoa.
7,7 taonina ny voankazo sy ny legioma lafo. 9,3 hektara ny dobo fiompiana trondro izay namboarina ary 7,2 taonina ny trondro lafo. Na miaro ny tontolo iainana aza ny aza dia tsy voailika ireo mpamokatra saribô. Nahazo fiofanana mantso ireo mpanao saribô 3,000 ka nahavita ny varotra saribô 7,9 taonina efa manaraka ny fenitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsara tokoa ny vokatra ary maniry ny hitohizan'izany ireo tantsana azo tombony. Betsaka koa zany ny teknika vaovao tao anatiny zany nale atao hoe innovation na piarina tao anatin'le tetika azy dia indrindra koa amin'ny resaka hoe fiovaovan'ny toetrandro zany nisy ny ainana nandritran'izay 5 taona zay dia nisy foana zany ireo teknika izany hoe natao ny alana tamin'izay mba tsy nahitana an'le hoe fahapahatranan'le tatsa zany le fiovaovan'ny toetrandro fa mitondra fanatsarana ny fahampiainany zareo. Ny fitohizana zany dia nazavaina teto androany koa dia misy fandarana asa vaovao novatsiny ny vondrony Europeanina efa anatin'ny atao hoe appel à manifestation d'intérêt zareo amin'izao fotoana izao izay atao hoe afafy centre ny anaran'le tetikasa izay hiasa eto amin'ny faritra Analamanga sy Tasy any ary hiasa koa eo amin'ireo commune izay nahazo toana tamin'ny asa ako hitarina amin'ny commune hafa ao anatin'le faritra zany fa ny lalam-piariana izay natao tato amin'ny asa zany hoe ny filière dia mijanona ihany ao anatin'le programme afafy centre zany. Azo antenaina fa araka ny tinady ny tolotra ara-tsakafo eto Antananarivo tao aorianany izao tetikasa izao. Eo amin'ny resaka fivezivezeny ny vola kosa dia fantatra zao fa ho afa-paisaranana ny Komoriana miasa simonina eto amintsika eo amin'ny resaka hoe fandefasam-bola makany Komoro izany na ny avy any Komoro maketo Madagasikara satria misy ny fiarah-miasa eo amin'ny Orange Madagasikara sy ny antsoina hoe Olo avy atsy Komoro. Asan'Andriamalala no mitondra ny vaovao amintsika sary ny tahiry ny aina. Mihamatotra trano ny fiarah-miasa Madagasikara sy ny Nosy Komoro. Iara mahita ihany koa ny famaroan'ny Komoriana tonga eto Madagasikara miasa simonina eto amintsika ary eo ihany koa ireo tonga mandrato fahaizana. Manahirana azy ireo anefa ny dingana maro tsy maintsy arahana amin'ny fandefasam-bola makate Madagasikara na mandefa vola ny Komoro. Iara iasa noho izany ny tambajotra Orange sy ny Olo avy any Komoro ahafahana mandefa vola amin'ny alalan'ny finday. Besoin le izy zany hita hoe amintsika amin'izao manodidina ny 200 000 Komoriana zao no eto Madagasikara dia nefa ny araka ilay veriveritra ireo toko hoe be da be mihitsy le misy an'le besoin amin'izay hoe mila mandefa misy Komoriana be da be mianatra eto miasa mitsabo-tena dia hoe ahafahana mahazefa olana le fandefasam-bola amin'izay zany satria miprévu be da be foana dia du coup zany zay na tonga ny les solutions de toute façon koa Orange Money efa manana moyen anankiray koa zany hoe manamafy an'le transfert hoe avy any ivelany eritreto mora lavitra noho ny fomba fandefasam-bola zany ataon'ny Komoriana te Madagasikara le Tontolo sandro amin'ny moa ny sony ampiarah-miasa eo amin'ny Orange Madagasikara sy ny Olo avy any Komoro. Eo amin'ny fampandrosoana ny eto anivo ny tanàna Antananarivo kosa dia nietsika ny mponina teny andray sorteny satria dia napetraka androany zany ny famantarana ny amin'ny hoe amboana ny asa amin'ny fanatanterahana ny lalana izay atao pavé zava-dehibe ho an'ny mponina eny toerana tokoa izany fanamboaran-dalana amin'ny alalan'ny pavé izany. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao sary ny tahiry ny aina. Rehefa 570 metatra eo ity lalana ho atao Rarivato ity, lalana mampitohy an'Andray Soro amin'ny Université Anankatso. Efa nanahirana ny mponina antaonany maro ity lalana ity satria mamotaka be rehefa avy ny orana. Izay raha teo no nanentana ny mponina an'Andray Soro anamboatra ity lalana ity. Izy ity moa zany tsara ihany manamarika ary mampafantatra olona fa izy ity tena hoe ezaka ny fokon'olona ity fotony mihitsy, tsy misy mpanampy tsy inona sy ny fikambanana tamboho be ary ny fokotany Andray Soro. Tena hoe niainga avy amin'ny fifampiresahana dia andahoana voan'ny tanàna satria ny tanjona anay dia Andray Soro mandroso Andray Soro madio. Vola mitentana 500 tapitrisa ariary no anatanterahina ny asa. Ny mponety Andray Soro no hiantoka manontolo ny fanamboarana. Fanangonana vola isan-tokantrano no natao ka 10 ariary isaky ny tokantrano.
ho an'ireo izay tsy nahavitany vola kosa dia andray anjara amin'ny asa fanamboarana. Natomboka tamin'ny fanompoam-pivavahana ny fametrahana vato voalohany androany. Ho an'ny tetsy amin'ny boriboritany voalohany kosa dia nisy ny hetsika manokana izay nanaovana ny kopia zany maimaim-poana ka androany no nozaraina izy io niisatra any amin'ny 20 mazava loatra fa ny fianakaviana sahirana no tena notsinjovina tamin'izany. Jessica Miray no mitatitra amin'ny vaovao amintsika. Taratasy sy ara-panjakana tsy maintsy ilaina amin'ny fiainana ny kopia naterahana ary zo izany. Raha ho an'ny teto anivon'ny boriboritany voalohany manokana, tafiakatra 27 ny nanaovana didim-pitsarana mahasolo kopia namoahana ny kopia naterahana tamin'ity taona 2024 ity. Misy hatrany ihany koa moa ny hetsika fanomezana kopia maimaim-poana eto anivon'ny boriboritany. Ho an'ny androany, kopia miisa 20 no nozaraina, izay nanomezana tombony ny fianakaviana tena sahirana. Zaza teny amin'ny faritra Iva, teny amin'ny faritra lazaintsika hoe sahirana no nikarakarana an'izany androany Zoma. Ary faraparan'ny taona moa zao dia mampatsiahy ihany izay eto anivon'ny boriboritany fa maneho ny fisaorana mitafotafo ireo ny ara-ny farimbona tamin'ny fikarakarana ny kopia Vaovao teto anivon'ny boriboritany tamin'ity taona ity. Mpiara-miombona antoka maro no niara-nisalasala tamin'ity fanomezana kopia maimaim-poana ity, toy ny ONG Kolo Aina, ONG Ardi, ONG Association Enfant, ny Rotary Club ary ny Foyer de Vie Catholique. Isaorana manokana ihany koa ny candidat mpanolontsaina an-tanàna Antananarivo avy eo anivon'ny Antokotibona tamin'ny fanentanana ny ray aman-dreny teny anivon'ny Fokontany. Eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo ihany tsy ataon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo tariny ben'ny tanàna Ramatola Laura Valomanana Ambaninjavatra ny fanatsarana an'izay tanàna izay ao anatin'izany ny zaridaina. Raha ny faritra etsy akaiky ny kianja mitafiny Mahamasina ohatra dia efa vita tsara izany zaridaina izany. Nisy ny fanadiadiana natao teny toerana ho arahantsika avy hatrany. Efa samy mahazo ny tombontsoa vokatry ny fahavitan'ny zaridaina akaiky ny kianja mitafiny Mahamasina ny rehetra amin'izao fotoana izao, indrindra ny mpianatra sy ny mpanao fanatanjahantena izatsokajiny. Nanao ny aintsy ho zavatra ny komina Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Laura Valomanana satria soiombonany ny tanora ny toerana mahafinaritra toy izao. Miova endrika kely tokoa eto amin'ny kianja ben'ny Mahamasina izay misy ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka izay hoe ny 3P moa filazantsika anazy dia aty amin'ny terrain annexe aty misy ny terrain de basket sy ny volley ary ny handball dia misy an'ity zaridaina ity. Zaridaina izay entina hipetrapetrahan'ireo mpiampanao fanatanjahantena amin'ny fotoana iomanany anaovan'ny fanatanjahantena zany izay anaovan'ny basketerie na volley izay mbola tsy nisy tato amin'ny kianja ben'ny Mahamasina moa izy ity zany fa araky ny filamatra izay ny ramatoa ben'ny tanàna Laura Valomanana dia tsy maintsy atao misy sehatra zany sehatra maintso ohatr'izao ho an'ny mpanao fanatanjahantena mba ho mitombona tsara ny saina sy ny vatana alohan'ny anaovana fanatanjahantena. Manana andraikitra ny fikotrana ny zava-bita tahaka itony ny besin'ny maro mba anana zavatra tsara hatrany isika eto Antananarivo renivohitra ary ny zaridaina toy izao dia mampisokatra ny saina sady mampazoto ihany koa amin'ny fanaovana fanatanjahantena. Ka ny tiana ho tsipihany itony zany dia hoe mba ny fanajantsika n'izao toerana izao mba soiombonan'ny malagasy araky ny teny filamatra ramatoa ben'ny tanàna Laura Valomanana moa zay soiombonan'ny tanora zany ny eto dia mba manainga atsika manasa atsika. Eo amin'ny vaovao momba ny fifamoivoizana kosa amin'ny lalam-pirenena dia fantatrao fa tapaka ny tetezana ivoloana izay eo anelanelan'ny Toamasina sy Fenorivo Atsinanana izany. Malona izay indrindra dia mila miomana ny olona mandeha amin'ny faritriny amin'ny resaka hoe transbordement. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao, sary ny tahiry ny aina. Roa androandroany izay no tapaka tsy nisy nanamboatra ny tetezana ao ivoloina any amin'ny lalam-pirenena mampitohy any Toamasina sy Fenorivo Est. Mahatsiaro sahirana tanteraka ireo mpivezivezy any amin'ny lalam-pirenena iny, indrindra ireo mpona izay misehatra eo amin'ny resaka famokarana. Tokony miomana amin'ny transbordement ny fiarany rehetra izay mitodi-doha any an-toerana. Araka ny fantatra, iray etsarary ny saran'izay transbordement izay. Tsy ny olana eo amin'ny fahatapahany tetezana ihany no mampitaraina ny mponina, fa ny lalan-dratsy ihany koa.
mbola miandry ny tompona andraikitra treto ny famahana ity olana ity sy afantarana bebe kokoa ny antony fahatapahany tetezana. Vadika vaovao hafa mihitsy isika ho totsaina ny 30 Oktobra ho avy izao ka hatramin'ny 2 Novambra ny hetsika antsoina hoe rodorodo aona fisehatra iray izy io ahafahan'ny daholo be iserasera sy ifampitaiza amin'ny sehatra maro ankoatran'ny fizahampahasalamana etsy amin'ny vilazoara Andotapenaka. Iasin'Andriamalala no mitatitra ny vaovao sary ny tahiry ny aina. Tsy mijanona amin'ny fitazam-panahy atao amin'ireo mpino ao amin'ny fotsiny FJKM fa efa mivelatra amin'ny sehatra maro koa amin'izao fotoana izao. Ifampikasoka sy iona mivantana amin'ny fiarahamonina ireo mpino ao anatin'ny FJKM amin'ny alalan'ny tsena be rodorodo aona fi ka tsy vatra fotsiny ihany no hita amin'ny hetsika io fa amin'ny mahafiangonana azy dia isy ihany koa ny fampianarana maro isan-karazany. Hetsika misy ny tsena be izay efa fahitantsika matetika, misy stand maro zany ao fampivarotra, fampiratiana, ifaneraseran'ny sy fifanankalozana arabola. Fa misy ihany koa amin'ny mahafiangonana azy dia ny asa fitoriana izay andraisana anjara ny ireo choral antoko-pihira maro izay tonga eo dia misy koa ny artista tonga manafana fotoana. Misy foana ihany koa moa zany fanimpom-pivavahana izay anomboana ny fotoana isan'andro. Fa ny fahatelo farany dia eo koa ny hetsika ara-sosialy izay anaovana fitiliana maimaim-poana ireo aretina izay mpahazo ny olona zany amin'izao tsika vaninandrontsika izao. Raha araka ny nambaran'ny mpikarakara dia maherin'ny 2 arivo no olona andrasana amin'ity hetsika manaraka ity. Eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra kosa fantatra izao fa dia nidina ifotony ny ekipa tarihan'ny GG Bosco mba hijery ny amin'ny hoe fikarakarana ny baolina kitra eny amin'ireny ifotony ireny izany ary entina mpandrosoana ihany koa ity taranja baolina kitra ity. Iasin'Andriamalala no mitatitra ny vaovao amintsika. Ikarakara fifananana fota 7 atao amin'ny fonkotan'ny saribody manomboka ny 17 Oktobra ka hatramin'ny 4 ny volana Novambra izay karakarain'ny Andriamanampisoa GG Bernard. Nataonay izy io satria besaka ny mana-talenta, besaka ny mahay foty ary matetika zany dia sy misy pasahiny manantona an'le grand club eto Antananarivo renivohitra. Tadidinisika tsara nefa akabesahan'ny joueur zay mandray anjara amin'ny grand club reny dia olona amin'ny foko 20 amin'ny lafivalonyosy dia misy sasany amin'le raha mandraikitra dia sy afaka fa izay misy natonga anay indrindra ny tenako sy ny organisateur izay miaraka amiko nanao an'io foot 7 io itiliana sy izerevana an'izay sangana satria sarotra koa mantsy satria misy olona zao avy any Dego, avy any Tsiliara kanefa dia miayay izy nefa mahay baolina hoe za ve rehefa makany amin'ny iskafody, za ve rehefa makany amin'ny LGK ka napaka ao amin'ny asako dia mety ho sira ve fa ho tafiditra ka izany natonga ny tenanay natonga anay reto anao an'le foot 7 itiliana an'izay mahay zay. Ekipa 420 no ampandraisana anjara ka omby no amboara amin'ny voalohany, ondry kosa amin'ny larana faharoa ary maillot ho amin'ny larana fahatelo. Hozaraina baolina ny ekipa faha-4 sy ny faha-5. Tanjon'ny mpikarakara ny tiliana ireo katita kely sangany amin'ny lalao baolina kitra any anaty quartier any. Ankoatran'ny kluba Yuska Foot izay manana ny fepetra ifantenana ny mpilalao dia ho tonga mandritra ireo lalao samihafa ny teknisianina avy amin'ny kluba matanjaka sy ny avy any amin'ny federasiona. Fa maro ny lalana tapaka raha ho an'ny eto Andrenivohitra, tsara ihany ny mahafantatra azy ireny mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra dieny meloha. Ndeha ho fantaritsika ary momba an'io. Ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia mampandreny be sy ny maro, indrindra ireo mpampiasa lalana, fa mba hampizotra tsara ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny orinasa Kolasy, dia rindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka. Ny alatsinainy 20 Oktobra 2024 ka hatramin'ny alarobia 3 Oktobra 2024 voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka
ny ampahan'ny lalana eo anelanelan'ny Carrefour Ambodivona ka hatreo amin'ny FJKM Ambohimanandray. Ireo fiara rehetra te hiazo iny lalana iny dia mandray avy hatrany ny lalana any Atodiana sy Ambohimandroso. Ny alakamisy 1 Oktobra 2010 sy 2010 ka hatramin'ny alatsinainy 1 Novambra 2010 sy 2010 indray voarara ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra ny ampahan'ny lalana eo anelanelan'ny FJKM Ambohimanandray ka hatreo amin'ny Carrefour Ambodimita ny andro ny alakamisy 1 Oktobra 2010 sy 2010 ka hatramin'ny alatsinainy 4 Novambra 2010 sy 2010. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra ihany koa ny ampahan'ny lalana eo anelanelan'ny Carrefour Ambodimita ka hatreo amin'ny Carrefour RN4 sy ny DIG RN58A ny andro ny talata 5 Novambra 2010 sy 2010 ka hatramin'ny alatsinainy 1 Novambra 2010 sy 2010. Ireo fiara te hiazo iny lalana iny dia mandray ny DIG Andranomena ka hatreny Ambodimita. Ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany koa dia mampandreny be sy ny maro, indrindra fa ireo mpampiasa lalana fa mba hampizotra tsara ny fankalazana ny andro nasionaly ho an'ny mpilatsaka ny sitrapo dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny sabotsy 20 Oktobra 2010 sy 2010. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahan-dalana dia michaussé amin'ny ireto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 antoandro. Manoloana ny Kianjabe Mahamasina, Zaridaina Anosy, manoloana ny Knaps Ampefloha. Koa ilazana ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omen'ny tompona ndraikitry ny filaminana sy ny fandradrana fifamoivoizana eny an-toerana. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.